Mila vahaolana eo amin'ny fiainana ve ianao? Mila tosika ara-panahy entina hanovana ny fiainana, hamahana olana ara-pitiavana, hamahana olana ara-bola, hamahana ny karazana mosavy maro isan-karazany. Ny Corrène Andreas Faly Miarantsoa dia manolotra ho anao ny fandravana ny ozona sy ny ratsy rehetra, ny tsatoka sy ny mosavy rehetra izay mangeja anao eo amin'ny fiainanao. Manala ny mosavy rehetra ary taridalana anao ara-panahy, azo izay rehetra ilainao eo amin'ny fiainana. Guérison spirituelle, éveil énergétique, guidance divine, fanasitranana, fanokafana angovo, fitariana avy amin'Andriamanitra. Ninona olana dia ara-panahy ny vahaolana. Koa aza misalasala ary, manatona mivantana ny tenako, Corrène Andreas Faly Miarantsoa officiel. Ao anatin'izany dia misy ny consultation sy ny traitement à distance ho an'izay rehetra lavitra, eny fa na dia any ampitan-dranomasina lavitra any aza dia afaka manao consultation à distance sy ny fitsaboana ary ny famahana olana à distance ianao ao anatin'izany. Aza misalasala ary rehefa maro ireo nahita vokatsoa teto amin'ny Corrène Andreas Faly Miarantsoa officiel. Indreto ary numéro WhatsApp et Telegram azahoanao ny Corrène Andreas Faly Miarantsoa 34 41 039 38. Ao ny numéro de contact 37 92 376 94, 34 41 039 38, 33 21 117 71. Aza misalasala ary indro ny pejy Corrène Andreas Faly Miarantsoa officiel, azonao tsidihana soamantsara ao amin'ny Facebook. Ny Corrène Andreas Faly Miarantsoa dia mpisorona, mpitsabo ara-panahy, mpisorona avy amin'ilay avo indrindra, natao hanasoa ny mpiarabelona aminy eto ambonin'ny tany. Asa fanasoavana ny fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasitrana indrindra izay ataony. Na dia izany aza nefa dia misy sara manokana ny consultation, misy sara manokana ny fitsaboana sy ny famahana ireo olam-piainanao rehetra, na à distance izany na tonga mivantana ianao. Raha avy mivantana kosa ianao dia efa misy ny fangalana rendez-vous, indreo numéro contact, afaka miantso mivantana ianao, afaka mifampiresaka amin'ny WhatsApp sy Telegram ihany koa, dia mahazo rendez-vous ianao satria sur rendez-vous ny fandraisan'olona. Ny droit de rendez-vous 5000 ariary ary ny frais de consultation sy ny sara ny fitsaboana sy ny famahana ny olam-piainanao kosa dia arakaraka ny olam-piainanao izay ho tsaboana sy ho vahana eto amin'ny Corrène Andreas Faly Miarantsoa. Mankasitraka tompoko, manasa anao hanaraka ny toy ny video. Bona ara-panahy, ny fitsaboana ara-panahy dia amin'ny fomba gasy tranahy indrindra izay ataoko dia entina hanasoavana ny be sy ny maro. Ho anareo rehetra izay vonona ny amin'izany dia eto ny tenako, mitsabo ny aretina rehetra na vokatra mosavy izany na ny aretina voajanahary, ary ihany koa mamaha ny olana ara-pitiavana, ny olana ara-bola, varotra tsy mandeha sy ny resaka mahakasika ny famahana karazana olana maro isan-karazany eo amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay avy. Mankasitraka antsika rehetra ny tenako, raha mila fanazavana fanampy ianao dia afaka miantso mivantana ny tenako
amin'ny numéro WhatsApp, Telegram, ao ihany koa ny message privé sy ny numéro ahafahanareo miantso amin'ny vantana. Afaka atao à distance soamantsara ny fitsaboana ara-panahy amin'ny fomba gasy sy hitanay indrindra. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, ny Cohen Andreas Falmiarantsony na raha anareo teto.